Niona tamin'ny mpanao gazety ihany koa androany ny général Kamy Vital isan'ireo kandidata amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho azy indray dia miantso ireo kandida rehetra mba hanara-maso ny procès verbal mba hisian'ny mangarahara io no fanentanana izay noentiny tao anatin'izay fiainana tamin'ny mpanao gazety izay. Nahatsikaritra fahitanay somary mitarazoka ny fahatongavany valim-pifidianana raha jerena am'izao fotoana zao efa hiditra ny fahatelo andro isika izao nefa mbo arivo ihany ny isan'ny résultat ny bureau de vote vao isa ka raha mijery an'izao cadence zao isika dia atahorana tsy ho tratra ny folo andro zay nampanantenana betsaka ny resaka mandefa hoe misy ny procès verbal na ny PV efa vita fa misy mitazona ary tsy mandefa aty amin'ny foibe aty amin'ny senity fahamarinan'izany moa dia tokony mba jerena satria raha namelabelatra ny filohan'ny senity tamin'ny fotoan'androny nilaza fa hoe isy anaraka ary isy mpitandro filaminana hitondra n'ireo valim-pifidianana avy amin'ireo toerana tsirairay hoentina miakatra aty amin'ny foibe aty amin'ny senity ka gaga ny tenanay raha maheno fa hoe mbola betsaka ny tsy tonga nefa efa telo andro tokoa zao no nahavitany fifidianana telo andro latsaka zany maly moa zany tontolon'ny andro androany ka mety misy sosokevitra zany mba hisiny mangarara dia misy sosokevitra raha mety satria samy tompony andraikitra dolo tsika rehetra hoe andefa solotena ary manao antso an'ireo namana kandida raha misy ny solotena amin'ireo namanareo mba ho tonga anome tanana am'izay mba hisy ny mangarara mba tsara jerena miaraka ireo urinareo ary jerena ny bulletin ao anatiny mba mitovizina satria misy ara ny resaka fa hoe misy urina sasantsasany tsy arakaraka ny listan'ny olona misoratra ao anatiny lista ny isan'ny bulletin hita ao anatiny urina ka izay rehetra zay no anomezanay sosokevitra mba hisiny mangarara mba hisiny fiaraha-miasa mba hampalaky ny fizotra ny famoahana ny valim-pifidianana mba hisolotena zany avy amin'ny kandidat tsirairay hiara hijery amin'ireo solotenany senity hiara ampitovy ary tsy maintsy ny tompony andraikitra ambony amin'ny senity moa ny mahalala an'izany araka ny lazaina tamin'ny fotoan'andro ny nanantsonanay hoe isy numéro de série ireo bulletin reo ka tsara raha mandefa solotena araka ny lazaiko teo ny tsirairay mba hahafahana mijery an'izay zavatra